Anisan'ireo firenena fitaratra aty Afrika i Madagasikara, eo amin'ny ady amin'ny kolikoly ho nambara ny tale jeneraly ny Bianco androany. Ary ny eto Madagasikara ihany no ahitana rafitra 5 izay miady amin'ny kolikoly. Hoihatrany nambarany. Lazaina hoe efa betsaka ny zavatra vitantsika eto Madagasikara raha mitaha amin'ny hafa. Raha resiko manokana zao ny fisorohana mampiavaka ny Madagasikara zao ny fahafahantsika manentana an'ireo tanora hiady amin'ny kolikoly. Ary zany mahatonga antsika hoe tsika matetika ny fitaratra surtout ao anatin'ny sehatry ny afrikanina itsika manome ohatra tsara an'ireo firenena hafa ireo. Atsika malagasy izy manome ohatra tsara amin'ny pays africain rehetra amin'ny fiadiana kolikoly zay hoy ny tale général ny Bianco. Ary fitaratra i Madagasikara aty Afrika amin'ny resaka ady amin'ny kolikoly hoy nambarany Razana Manantso Gabi Nestor tale général ny Bianco androany nandritra ny fankalazana ny andro afrikanina iadiana amin'ny kolikoly izay. Raha zareo aloha miresaka dia tena hoe miady amin'izany kolikoly zany mihitsy. Nefa ny réalité ny zava-misy marina dia tsy misy an'izany. Ohatra zao ary mametraka fanontaniana antsika ho an'ny zareo hoe mba nisy fandraisana ndraikitra ve hoe aiza ho aiza na manotranana manahoana ny raharahan'ny Romi Voice tamin'ny kolikoly corruption tany Londres iny. Mba misy ve fandraisana ndraikitra fanadihadiana lalina natao fitondram-pandrakana fa indrindra ny Bianco sy ny Pâques zay. Misy faneho-kevitra zay ty amin'ny teny frantsay, teny français ialana tsiny tompolahy sy tompovavy amintsika mpanaraka ny chaîne YouTube vaovao malagasy. Émission narana tamin'ny Gascarte, narana tamin'ny Brice Lesemble, ex-secrétaire du CSI, izay comité pour la sauvegarde de l'intégrité. Ary misy faneho-kevitra maromaro natao zareo resaka mahakasika ny toetra aram-pirenena, resaka politika, resaka fahantrana malagasy, resaka ny assemblée nationale, fa indrindrindrindra ihany koa resaka mahakasika ny Romi Voice hoe ahoana moa ny fitondram-pandrakana tsy mandray andraikitra complice zany zareo afeny zareo zany le izy zareo zany le tena tompony ny kolikoly ny fitondram-pandrakana raha tsy mandray andraikitra ianareo Bianco ihany koa anisan'ny complice mahakasika satria na ny gros poisson zany tsy tratra mahakasika ny toetra raha resaka corruption kolikoly zay. Misy vidéo ty fa apetrako anatin'ny vidéo ty zany le lien ahafahantsika manaraka zany vidéo zay fa ty misy faneho-kevitra zay natao ndray fa mahakasika ny resaka corruption andao arahantsika faneho-kevitra nataon'ny Brice Lesemble narana tamin'ny émission Gascarte izay. Moi, j'ai une question, hein, je vais y aller directement. Par exemple, on a eu le cas de Romi Djenarsou, oui. Qui a été reconnu donc ici par la Grande-Bretagne de culpabilité, en fait, ouais. Hein, de corruption. Il a été jugé, condamné. Jugé, condamné ouais. Par le tribunal de Londres. Oui. Il n'y a pas eu, à ma connaissance, d'enquête ouverte à Madagascar. Si le système marchait vraiment, comment ça aurait pu... Si le système marchait vraiment, dès le moment où il était condamné, c'est pas une personne anodine, c'était directrice de cabinet du président de la République quand même. Hein. Donc on peut imaginer facilement qu'elle avait des connexions, des complicités au sein de la présidence et ailleurs aussi pour pouvoir mener cette affaire. Donc au minimum, si ça marchait bien, le Bianco aurait dû ouvrir une enquête pour savoir quels sont ses liens, ses connexions, etc. Et non, elle a été condamnée à Londres, elle a fait sa petite peine de prison, disons, 1 an à peu près. Oui. Et puis elle a été libérée, bon, et voilà. Et là, elle est à Madagascar. Il semblerait, oui. Sans forcément... non. Hitatsika amin'izany faneho-kevitra niarahana émission Gascarte niarahana tamin'ny Brice Lesemble zay mba minimum zany le Bianco mba nanokatra fanadihadiana zay. Noho izany tompolahy sy tompoko vavy dia misy connexion complice miaraka amin'ny fitondram-pandrakana satria olo eny izy tsy olo hoe tsy olona tsy fantatra fa olo amin'ny présidence ao ka tsy possible zany raha ohatra ka hoe tsy maty manota zany olo reto nefa ty Bianco ty mandeha miseho amin'ny tambazotra serasera sy ny mpanao gazety fa hoe tena fitaratra miady ary ohatra tsara ny Madagasikara ataovy ny fanadihadiana lalina mahakasika ny raha tany Londres Romi Voice raha ohatra ka hoe henjana tokoa mafy tokoa ianareo Bianco reto mahaleo tena
tsy zany ihany aza no ataontsika hoe fiadiana amin'izany kolokolo zany fa nisy baoritra roa reny alana tsiny alana fonjo fa ity dia vidéo efa ela ihany koa fa tamin'ny fitondrana Hera Rajaonarimampianina niady tamin'ny kolikoly tamin'ireo député tamin'izany TGV sy ireo firongofirongon'ireo arahantsika manko vidéo mahakasiky ny ataontsika hoe nisakanan'ireo gendarme sy polisy emo ny tôbily mitondra vola be mitondra fiara mahakasiky ny raharam-pirenena zay ialana tsiny indray tenentsika eto vidéo efa ela fa mahakasiky ny raha kolikoly no zavatra basé na tenentsika eto zay ka azadino hatrany tompo plasy tompo vavy miabonena manao zay manao commentaire afatsika mahatsaritsary zavatra zany resaka kolikoly no fampisarana amintsika eto izay ao anatin'ny sehatry ny afrikana itsika manome ohatra tsara an'ireo firenena hafa ireo tany Bamako Mali zany zao tamin'ity taona ty fa mety misy ihany koa efa niantso antsika zany zao ny any Congo hoe te hiara-iasa amintsika mba hijery koa hoe ohatrany ahoana ataon'ny tanoranareo manentana ny tanoranamy amin'ny ady amin'ny kolikoly betsaka na ny fanambaram-pananina io itsika zany efa anisany hoe lasalasa lavitra koa amin'io fanaovana an'io dia izay ilazako aminareo hoe misy dia jerevy tsara fa itsika malagasy manana rafitra dimy miady amin'ny kolikoly ny afrikana maro amin'ireo tsy manana afa-tsiray na roa dia izay anisany hoe tombony ho antsika malagasy fananantsika an'ireo zavatra tokony ho tamin'ny valora sy sasany alina voasakana teny namontana ny fiaranentin'ny solombavambahoaka Lantorakotomanga nangataka fisavana ny fiara ny avy eo anivon'ny brigade criminelle naneo ny maha-député azy sy ny zo mifanaraka amin'izany Lantorakotomanga aiza le enquêteur reza sy le anna fa lasa olona hafa andreo ivelany ndraiky eo no aneo azafady ndreo tompoka ia mba ifampiresaka ny commissaire Ostrom avy amin'ny brigade criminelle mba fampiresaka aminao ia izay zany tonga eto mikasika ny fiaranao tsy nikerazany ity ka isavany ity fiara ity zahay fa satria alalana vaizany isavana vao fiara dia officier de police judiciaire tonga eto sady tompona andraikitra ao amin'ny brigade criminelle ihany koa dia alohan'ny zavatra rehetra zany dia le antota taratasy maha anao anao zany no jerevanay atota taratasy za aloha manana ny carte quoi manana ny immunité quoi fantatrareo tsara député eto Antananarivo noho izany tena tsy afaka ameninina anareo na ny antota taratasy no fiara ve tsy azony ameninanareo miaratriny anao mifidy fa izahay manao ny asanay manokana io tsy olona tsotra ohatrany nanamboranareo ny président Alain Lamassogne hafa iny ty olona député namanay io manana aiza mandanareo aloha foana le conseiller officier tsy manino conseiller voany aiza mandanareo azaonareo manakana anay eto aloha misy sa tsy misy alohanareo misy sa tsy misy le mandat aloha mandat de perquisition avy amin'ny anananao misy sa tsy misy zay tsy miresaka anao fa atao madama député zay le efa raha ino io tsy mitovy amin'ny président Alain Lamassogne samborinareo fa député de Madagascar io manana immunité io tsy mitovy zany en pleine session zahay nanzao tsy azonareo savaina zany io tsy manaiky an'izany zay i madama zany tsy afaka ifampiresaka kely azy ampinareo zay tsy fany le carte zay de mandeha aminareo carte député nareo nanay carte nanay carte ma député azy nanatitra ny zon'ny solombavambahoaka ny député Mamparatinoko Roberto taorin'izay manoloana ny mpanao gazety didina ny manam-pahefana civil sy miaramila rehetra hamela malalaky ny tompon'ity karatra ity handeha naizanaiza ka hanampy azy raha tsy farimbony aminy amin'ny tadiavana azy raha misy tadiavana azy zany. Il est ordonné à toute autorité civile et militaire de laisser circuler librement le titulaire de la présente carte et de lui prêter main forte en cas de besoin. Tsy zay ny zavatra misy eto tompoklazy tompovavy fa mifamadika amin'izay ny zavatra misy eto amin'izao fotoana tenenantsika zao tena jadona tanteraka ny zavatra misy eto Madagasikara. Kare olona mahay lalàna maninona nareo manao raha ohatran'ity. Hitanareo
Zahay ro famboararao grenade lacrymogène. Mbola eto zay tsy mety miaro namanay amasolomba vaomboaka zay amplay ces choses ezo. Naharitra ora roa mahery ny fifampiresahana saingy tsy nety nivoaka amin'ny fiara kosa ny député Lantrakotomanga. Efa voro-maro teo amin'ny manodidina ihany koa ireo solombavamboaka hafa namany. Tamin'ny misasakalina ny amaro ireo mpitandro filaminana ary nirosy tamin'ny famakiana ny fitaratra sy ny fanapoahana bomba mandatsa-dranomaso. Où est-ce que vous allez là? Qu'est-ce qui se passe? Aiza ndio tobila fa taraiky. Atolo. Eto i maître. Iza ny tompony? Baoritra roa no hita tao aoriana, nirosy tamin'ny fisavanan'ny fiara ireo mpitandro filaminana taorian'izay rehefa niala teny an-toerana ny solombavamboaka Lantrakotomanga sy ireo niaraka taminy. Teo dia saika mbola raikitra indray ny sakoroka, nitabataba sy nitsikakirika ny député Rossi. Nentin'ny mpitandro filaminana ny fiaran'ny député Lantrakotomanga narahany mpanao gazety izany tany amin'ny brigady misahana ny Eloka Bevava no nitondrana amin'ny fiara sy ny tao anatiny. Tsy nisy député na iray aza nanaraka izany. Tsy nisy huissier ihany koa na dia nanao fifampirarahana ny ahafahana mitondra huissier aza ny député teto.
teny amin'ny brigade criminelle rehefa nosavaina ireo baoritra roa dia vola mitentina 200 tapitrisa ariary no tao anatiny. Anao le isaky ny anna do fia roa azo fotra rova tsy valisa aizy 34 aizy 30 eo 5 aizy 30 soratra le izy Mativa Brille, comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La lato boatra ihany. Vaona azo daholo ve? 5 ambin'ny folo, 4 ambin'ny folo. 16, 17, 18. Mangarahara daholo ny zavatra rehetra atao eto averiko indray. Dia tato rehefa avy eo mandeha dia mandeha ny ankety mikasika ny rehetra zavatra rehetra. Ao. Alina tsy mbola nisy ny fanazavana ofisialy momba ny fiavian'ny vola sy ny kasana ampiasana izany. Vola avy atao anatin'ny fiaran'ny député ireo raha ny vaovao avy amin'ny mpitandro filaminana. Nandritra izany fotoana izany, nivory teny amin'ny anteny meram-pirenena ny solombavamboaka Madagasikara nandinika izay atao. Tetsakilan'izay, tamin'ny 2014 ny azo Antaninarenina ny solombavamboaka vitsivitsy. Teny an-toerana efa niandry teo ihany koa ny fiaran'ny Nemo. Tao an-toerana no nisitry ny serasera teo aloha Roly Mercia, ity faran'izay efa narahin'ny Nemo ihany koa nanomboka ny hariva. Voaka avy any amin'ny toeram-piasako any tany mena any naiky andeha aty amin'ny ampefoloha aty. Dia vao mivoaka zany tonga tamin'ny mena eo ko alohan'ny hiditra ny Soarano dia misy fiarana Nemo reky manaraka. Après ny dolo ny jirony rehetrarehetra sy ny detresiny. Dia rehefa teo anoloana ny amin'ny avenue de l'Indépendance teo dia nandefa sireny izy nasainy nijanona za amin'ny 7 alina iny. Dia nijanona naka à droite za miandry hoe ataondreo ina savaindreo taratasy hoe fiara sa iny. Dia ireo mijanona aoriana koa 2 metra aoriana koa ireo mijanona koa. Dia nambesako tsy nisy olona mivoaka mihitsy. Dia navoakako mihitsy ny lohako manontany hoe inona le ilanareo tsy mety mivoaka ireo. Dia eo amin'ny 5 minutes eo zany niandry tsy mivoaka mihitsy ireo fa eo fotsiny ireo andrasany aoriana ao. Dia maizimaizina moa eo amin'ilay avenue de l'Indépendance dia efa nanomboka maila hoe sao dia tifirindreto atao anaty maizina ato. Dia nanapa-kevitra hoe andeha hiakatra aty amin'ity restaurant aty Antaninarenina ity satria aty be olona. Dia narahandreo mihitsy ko ambodin'ny fiara koa narahandreo juska za tonga teto. Rehefa nivoaka ny trano fisakafoanana izy sy ireo niaraka taminy dia nirosona ny tany ireo mpitandro filaminana nanaraka azy saingy tsy nisy namaly ireto farany ary niafara tamin'ny fialan'izy ireo teny an-toerana izany. Fandakatra fa tia hafantatra hoe maninona zany arahana dia maninona zany blokena eto Antaninarenina eto azafady indrindra to prazo atao. Bazoko ngamba manontany an'izany. Olona zalahy JCC any eo e. Nandefa bomba lacrymogène taminay teo. Manontany nareo nge za azafady ampanajany e. Za citoyen libre micirculer en ville dia arahanareo dia nasainareo mijanona tery amin'ny avenue. Dia mijanona za asiako mivoaka nareo antaniko fa misina dia nareo tsy mivoaka. Dia mamanontany nareo ampanajana hoe maninona zany arahanareo dia bloquenareo. Totra milasa fotsiny nareo ndray no mitsoaka. Fa tia antany fotsiny hoe maninona zany bloquenareo reto Antaninarenina. Mila zavatra mazava za citoyen libre droit ko absolu manontany an'izany. Mahita le mpanao gazety be dia be nareo dia tsy hamandy zany.